Inona ny vaovao, inona ny malaza? Ny malaza ao Toamasina dia mirongatra ny fanafiana casse-point ao Toamasina. Casse-point miisa 5 no nisy namaky tato anatin'ity 2 herinandro ity tao Toamasina. Namoizana ain'olona 2 mihitsy izany. Mihorohoro ireo mpanao casse-point any antoerana, misy amin'izy ireo no nisafidiny janona tsy nanao io asa io no nitahotra amin'izany tsy fandriampahalemana izany. Nisy kosa nampiheny ny ora fiasana, tsy mody alina loatra sy tsy mivoaka maraina be ihany koa. Holazaintsika moa ny hafa ankoatran'izay sy ireo rehetra zay tokony holazaina, fa mialohan'izany aloha dia aboneny sainantsika, asio zay ma ihany koa ny video noho ny farany dia aza adinona ny mametraka ny komantera. Nde aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny resaka ataontsika ato anatin'ity video anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Anisan'ny tranga izay somary nasadekatra kely moa ity lazaintsika voalohany ato anatin'ity video ity. Izy ity moa dia resaka Carmen ilay découverte de Madagascar, mampalahelo nefa mampimehy ihany koa ity vaovao ity. Nisy nangalatra ny lokan'ny Carmen, nisy nangalatra ny kitapo nisy ny lokan'ny Carmen ilay découverte de Madagascar, izay nozaraina teny amin'ny collision ny alahady lasa teo rehefa nijanona ny sakafo teo ambositra izy ireo ny omaly. Efa andalana mody hankany fianaransoa moa izy ireo sy ny mpanampy ary nijanona kely ny sakafo ka nisy nangataka hakahakasary no izao nisy nisotasota izao. Manoloana ity tranga ity moa dia ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe vaovao farany fil d'info official moa dia nilazany hoe mbaloza koa ity tsy fahaizantsika sy ity fangalarantsika malagasy ity. Nisy nangalatra ilay boritra natolotra any Carmen ilay découverte tamin'ny copie-collé. Tsara nefa ny manamarika fa boritra fotsiny iny fa tsy saiky na lela vola azo ampiasaina. Izany moa ny fanamarihana sy ny fanambarana izay nataony, zay ihany koa ny zavan'ny tranga mikasika an'ilay découverte de Madagascar koa dia ampahafantarina ianareo rehetra ato. Ndeha resika hiresaka zavatra hafa indray izay vaovao misy sy ireo rehetra izay mandalo ao amin'ny nosy Madagascar malala tanindrazana. Ny horesantsika manaraka moa dia resaka PDS ny Antananarivo izay nanao veloma vetivety. Veloma vetivety hoy ny PDS ny Antananarivo, mazava izany fa tsy hoe veloma mandrakizay. Nandritra ny fananganan-tsaina nataony alatsinainy maraina no nanaovan'ny PDS hary lala Ramanantsoa veloma vetivety ireo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Nanentana ihany koa ny amin'ny fitihizany ny asa ny tenany, tsy maintsy nametra-pialana moa izy araka ny fenitra takian'ny lalàna satria kandida amin'ny fifitenana be ny tanàna ny tenany. Zay moa ny mikasika ny PDS ny Antananarivo izay nanao veloma vetivety ho an'ireo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'iny PDS ny Antananarivo iny, ndeha resika hiresaka kely ny resaka mpanakanto. 30 taona ny vadiana ka mankalaza izany ny mpanakanto Rija Rasolondraibe. Mpanakanto Rija Rasolondraibe moa dia fantatra amin'ny resaka fanaovana kanto ao anatin'ny tontolony evangelika. Mankalaza fa 30 taona ny vadiany anio i Rija Rasolondraibe mivady. Mpanakanto mpihira evangelika araka izay nolazaiko teo, ary efa antonany maro izy ireo no nanoromponenana tany ivelany. Misaotra Jesosy hoy Rija Rasolondraibe ary miarahaba sy mirarisoa izy mivady izahay ato anatin'ity saina ity. Marena tokantrano ho lambana koho ary mitera fitolahy fitovavy mbola ampio ihany koa ny zanaka izay efa misy. Ho feno fahasambarana, ho feno fahafinaretana ary ho feno tsikitsikiny ny fifankatiavana reroa sy ny tokantranonareo ary indrindra ny ankohonanareo dia ho tahiny Jesosy hatrany. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika ny mpanakanto Rija Rasolondraibe iny, ndeha risika hiresaka kely ny mikasika ny mpianatra. Mpianatra 8,400 nahazo fitaovam-pianarana tamin'ny KMM. Nampitomboany KMM avoroheny ny isan'ny mpianatra nisitraka fitaovam-pianarana tao Tolagnaro tamin'ity taona ity. Mpianatra avy amin'ny commune 9 tamin'ny EPP miisa 730 manodidina ny toeram-pitrandrahana no nisitraka izany. Mitentina manodidina ny $5,000 sy $2 ny teti-bola natokana ho an'ny
an'ity hetsika ity. Izany moa ny vaovao mahafinaritra izay nisy tany Tolagnaro ny mikasika ny mpianatra 7,400 izay nahazo fitaovam-pianarana tamin'ny KMM. Isorana izy ireo satria anisan'ny zavatra tsara izany ary anisan'ny tena manampy ny mpianatra ary manampy ny ray aman-drenin'ny mpianatra ihany koa. Ndeha ary isika hiresaka zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay tokony ampahafantarina. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia resaka solombavam-bahoaka izay tena manana ny lazany ary solombavam-bahoaka izay tena anisan'ny manana karisma ihany koa, tsy iza moa izany fa député Naivo Raholdina. Nanome omby any Morarano i député Naivo Raholdina. Omby iray no natolotry ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina tao amin'ny fokontany Morarano. Marina fa ny fokontany Morarano no nazahoany vato betsaka indrindra tao amin'ny boriboritany fahadimy tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka lasa farany teo iny. Ankasitrahana moa i député Naivo Raholdina ary tsapa sy hita fa tena sambatra be ity omby ity satria natolotry ny député ary député Naivo Raholdina moa no nanolotra azy koa dia fahasambarana ny an'ity omby ity. Anisera Rivomanana moa dia nilaza tao anatin'ny pejiny hoe mihetsika indray ny trombako. Mihetsika indray ny trombako te hitaingana teleferika ity hoe Anisera Rivomanana raha nanambarany hoe te hitaingana teleferika. Tao anatiny izy te hihetsika izany tromba izany moa nanontaniny hoe ligne firme États-Unis a Analakely izy azafady fa mitohana sahady ambotaka ato ka izany indrindra no nahatonga ny trombako te hihetsika hitaingana an'ilay teleferika ary manontany anareo hoe ligne firme États-Unis a Analakely. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia resaka lozam-pifamoivoizana tamin'ny iny lalana RN7 iny. Nisy fiara lehibe mpitatitra solika nandona olona omaly teny Ilempona. Tovovavy nivagotra henan'akoho voahendy tamin'ny sprinter nijanona tamin'ny sisin-dalana no avy hatrany dia nofahohiny ka noteteziny pneu telo afara ka potipotika teo ny ilany ary tsy ela dia maty ilay vehivavy. Raha fitantarany sy fanambarany ireo nanatry maso nahita an'ity lozam-pifamoivoizana ity dia vokatry ny fandehanana mafy, nandeha mafy io fiara io ary nakasisiny lohatra satria nikasoka tamin'ny sprinter mijanona io mihitsy ny vatabeany ka nipika ny rétroviseur an'ilay sprinter. Izany moa ny zavan-tranga teny amin'iny lalana RN7 iny koa dia lazaina aminareo ilay lozam-pifamoivoizana nahafaty an'ny tovovavy teny Ilempona. Ny hamaramparana antsika ity video anankiray ity dia ireto sary hitantsika ireto araka ny voarakitra ao amin'ny carnet de Madagascar dia miangaly vadiny Andrianampoinimerina. Aveo amin'ny ilany Ankadimanga mankany Angavokely no ahitana ny fonenany miangaly ilay vadiny Andrianampoinimerina. Malaza fa tena tsara tarehy tokoa izy io, kanto dia kanto ny tanàna ary tena milamina sy mangina ihany koa. Zaraina izany satria anisan'ny tsara ho fantatra ary voarakitra ao anatin'ny carnet de Madagascar raha temo ity tantara ity. Iny ihany koa ny namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy halavana ny resaka ametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.